Palmerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity dia manona ihany koa fetanan'ny tompo amintsika rehetra izay manatrika amin'ny vantana na ihany koa izay manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra. Ahodina kely ity azafatsika. Dia misaotra ny tompontsika anio mbola afaka indray fampizara. Mino fefaniasa tao am-ponao ny tompo tao anatin'ny fitariana. Amen. Dia ndaontsika hamaky avy hatrany ny soratra masina androany. Dia izay rehintsika ny Romanina 9 sy ny Jaona 1:5. Romanina 9:5. Vakitsika ny andiny fa roa. Andiny voalohany sy faharoa aran' Jesosy. Inary no lazaitsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana sanatria izany. Ataontsika izay efa maty amin'ny ota hoana no hovelona aminy ihany. Andiny 1:10. Aroako tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary andiny 13. Ary aza manolotra loto izy antsika 12. Koa aza vela ny ota tanjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny vilany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho fedin'ny ota, aza manolotra ny tenanareo amin'ny ota ho fediny tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo mba ho fediny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota dia tsy hanan-kery aminareo fa tsy mba lalàna ianareo fa amba fahasoavana. Ary ny Jaona 1:5 andininy 4. Jaona 1 epistily 5 andininy 4. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao ary fandresena izay enti maharesy zao tontolo zao dia finoantsika. Fa iza moa no maharesy zao tontolo zao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Amen. Androantsika iresaka fototra goavana be amin'ny fivavahana kristianina anankiroa, fototra anankiroa goavana be dia ny resaka fahafatesana sy ny resaka finoana. La mort en Christ sy la foi. Inona moa no mahatonga an'ireo roa ireo hoe fototra goavana be ao anaty fivavahana kristianina? Satria ireo no mamaritra ny zavatra rehetrarehetra izay atao ao anatin'izany tontolo fanompoana izany. Ary ireo zavatra anankiroa ireo izay atao hoe tsy dia tena azon'ny olona loatra dia miteraka olana be mihitsy ka mahatonga ny fivavahana kristiana ho voavily amin'ny zavatra hafa. Lasa mivadika ho moral, lasa mivadika ho fombafomba mpivavahana, lasa mivadika ho karazana zavatra hafa be dia be noho ny amin'ny tsy fahalalana an'ireo fototra ireo. Ny fiarahana amin'ny Kristy raha lasianabavy dia mifototra amin'ny atao hoe hazo fijaliana io. Io no zavatra izay iangan'ny rehetrarehetra, io ny fototra izay iorena ny zavatra rehetra, ary io no zavatra izay iodikodinan'ny zavatra rehetra. Izany hoe eo ny miainga, eo ny fototra, ary eo ny miodina. Eo ny miainga, eo ny fototra, ary eo ny miodina. Raha vao tsy azon'ny olona ny hazo fijaliana dia tsy azon'ny olona ny fivavahana kristianina. Ny atao hoe hazo fijaliana dia ny ankamaroan'ny olona mametraka an'izany ho symbole. Atao amintsika zao tsy hisy nanindray ary. Fa ny olona apetraka le sary dia iny no heverin'ny olona fa zava-dehibe. Fa rehefa notaninao ny olona hoe inona ny atao hazo fijaliana dia tsy fantatry ny olona.
tsy hain'ny olona hoe inona ny dikan'izy io, inona marina ny dikany azo fijaliana. Maninona no maty teo ambony azo fijaliana Jesosy? Théoriquement hain'ny olona hoe maty izy eo amin'ny fahotantsika, fa eo amin'ny pratika dia sady voalohany ozy izy ilay teny nambaran'i Paoly zay hoe tsy azony zany, io laky ny nofo ozy izy ao amin'ny bokin'ny Romanina 8 dia tsy mahay mandray izy zay avy amin'Andriamanitra, sady tsy azony zany. Natao hoe araky ny nofo dia mandeha araky ny fisainana. Raha vao fisainana no andraisana ny zavatra avy amin'Andriamanitra dia tsy azo zany. Nefa ny olana goavana be indrindra ao anatina tontolo-pivavahana dia amin'ny saina no andraisan'ny olona ny zavatra izay an'Andriamanitra. Dia rehefa amin'ny saina no andraisan'ny olona ny zavatra izay avy amin'Andriamanitra dia mahafantatra ny saina fa tsy mahazo ny ainy. Mahafantatra ny atidohany fa tsy tafapitany amin'ny aina le izy. Hoy nanome fanoharana andre mandeha rehefa nanao toriteny mikasika ny sakafo hoe tsy mahavoky any ny fahalalana hoe zao ny ingrédient anaty biscuit. Na hainao tsenjera ary hoe zao gramme, glucide, lipide, ny sesisa rehetra. Voky ve ianao rehefa avy namaky an'izay? Tonga eo anatrehanao ny biscuit dia hainao ny mamaky ny zavatra rehetra ao anatiny. Ny fomba nandrahoana azy, mety spesialista mihitsy ary ianao, fa mahavoky anao ve ny fahaizana an'izay? Valeo aloha e. Fa inona ny mahavoky anao? Ny fanokafana ny biscuit dia ny fihinanana azy. Ka na tsy hainao ary ny ingrédient anatiny dia voky ianao sa tsy voky raha mihinana azy? Voky ianao. Ary raha hainao ny ingrédient anatiny, vao mainka ilay izy tsara sady voky ianao no mitombo fahalalana. Fa rehefa tsy hainao, rehefa tsy mihinana ianao dia tsisy ninina vokatra aminao ilay izy. Ny filazantsara raha lasina bavy tsy fahalalana any atidoha, tsy fahatakarana, tsy fieritreretana, tsy étude biblique, tsy fahafantarana ny razambean'i Jesosy, na ny teny anaran'i Jesosy marina amin'ny teny grika sy amin'ny teny arameana ary amin'ny teny hebreo. Tsy mahasoa na iza ny anatin'ny fanahy zany zavatra zany. Fa ny mahasoa ny fanahin'ny olona dia ny fihinanana n'ilay teny izay nidina avy any an-danitra, ilay teny izay nitafiana nofo. Ny fivavahana kristianina tsy fahalalana hoe maty Jesosy hamonjy ahy. Tsy fahalalana hoe maty Jesosy mba ho velona. Tsy fahalalana ny Jauna 3:16 fa fihinana ny fidiran'ilay teny ao anaty. Ny fahatsapana ny asan'ilay teny any anatin'ny fanahiky lalina any. Rehefa omena ny filazantsara milaza fa tsy eo ambany lalàna intsony ny olona, fa eo ambany fahasoavana, dia lasa amin'izay ny olona mijery tsy eo ambany lalàna zany dia mahazo mamono olona, tsy eo ambany lalàna zany dia mahazo mitsangatsanga, tsy eo ambany lalàna zany dia mahazo mamitaka, mahazo miteny ratsy, mahazo mifokasikara, mahazo misotro toka, mahazo manao zao, mahazo manao zao, mahazo manao zao. Valiteny dia eny, mahazo manao an'izay rehetra izay. Fa saingy kosa rehefa novain'ny Kristy ny ao anaty, rehefa maty ny ao anaty, vao eo mamaky ny Romanina 5 manambara zavatra izay mahasosotra ny fisainandraolombelona sy tsy mety amin'ny fisainandraolombelona. Maresaka zavatra ohatr' izao izy hoe i Adama no iavian'ny fahotana, ary na dia tsy nanota araky ny fahotany Adama ary ny olombelona taranany aty aoriana dia mandova ny natiora-pahotana izay tao aminy. Zany hoe na dia tsy nihinana n'ilay voankazo voarara ary isika dia mandova ny natiora-pahotany Adama dia lasa mpanota isika. Voateraka isika dia nateraka ny torotoroana tamin'ny fahotana satria ny ray aman-drentsika dia mpanota ny anatin'ny rano, mpanota ny anatin'ny fanahy, mpanota ny anatin'ny momba azy rehetra dia nateraka isika tao anatin'ny fahotana. Fa Jesosy Kristy kosa ozy izy tamin'ny alalan'ny olona anankiray natonga avy amin'ny fahotana, ary amin'ny alalan'ny olona anankiray ihany koa natongava ny fahamarinana. Dia izay mino azy dia hamarinina ho aminy daholo. Dia lasa amin'izay ilay problematika hoe no hamarinina ho amin'ny Kristy zany ary maneligelina ny fisainan'olombelona ny fieritreretana fa tsy izay ataoko ny mahavonjy ahy, tahaka ny hoe tsy izay nataoko ny mahavery ahy, tsy izay nataoko ange ny mahavery ahy e. Zany nge tsy tsaraino anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay nataoko hoe ianao nanao an'ity, ianao avoaka daholo nataolo rehetra, tsy izay, fa ny natiorako ny mahavery ahy.
fa na inona ataoko ny natiorako mavery tahaka ny hoe ohatra zany zao hoe mpanampy ny olona anankiray ao anatin'ny tokantrano le position zany zay toerana zay misy azy na anao inona izy na anao iny tsy vadika ho renim-pianakaviana mihitsy mandrakizay azonao ve le resaka tsy hoe akory hoe hipetraka eo le zazakely de nde mba mpinonoko ty de am'izay lasa mamany tsy zay ataonao no manova ny natioranao tsy zay ataonao no manova ny positionanao fa ny positionanao de positionanao ninina ataonao takizay ihany koa ny renim-pianakaviana na manao ny asa mpanampy ary izy tsy mampiova azy ho lasa mpanampy zany marina sady diso fa zay ataony de ataony fa ny position foana renim-pianakaviana foana izy na ho ataony daholo ary ny asa mpanampy rehetrarehetra vitany somatsara renim-pianakaviana ihany izy fa tsy hoe mpiasa trano ianao manomboka androany zany satria ataonao daholo ny asa mpiasa trano zay ny fandehany ny tantara zay fandehan'le izy tsy zay ataonao no nahatonga anao mpanota ary tsy zay ataonao no mahatonga anao voavonjy zay nataony adama no nahatonga antsika ho mpanota ary zay nataony kristy no mahatonga antsika ho voavonjy zay point barre eo am'izay ozy ako misy problématika ao anatin'le izy hoe satria jesosy zany nanao zavatra zay za zany voavonjy za mandova fotsiny zany iny problema ny fivavahana kristianina ny fivavahana hafa rehetra manaovany tsara de voavonjy ianao fa fivavahana kristianina rery mahita n'ity zavatra hafa ity hoe jesosy manao tsara de ianao no voavonjy tanao mitovy an'le resaka le manao le resaka sakafo atso daholo ny olona ny tokotany any vita ny nahandro vovoatra ny nahandro atsovo daholo zay hitanareo anykelatrano na boka na klemaina na jamba na mandrigy apidiro asaivo mihinana izy tsy mety amin'ny olombelona zany zavatra rany fa ny mety amin'ny olombelona zay nikarakara ny tokony hinana zay nanao zavatra mety tsara zay ny tokony hinana fa filazantsara tsy zany filazantsara jesosy ny nanao zavatra rehetra de za mihinana fotsiny fa ny fihinanako am'izay ao anatin'le izy ny difficulté ny zavatra sarotra ao anatin'le izy de ny finoana am'izay sarotra be mihino an'izany sarotra be ny mihino an'izany hoe jesosy manao zavatra de za mihino fotsiny ny asako zay mihino jesosy maty eo ambony hazo fijaliana za mihino de mandray mivokatry ny fahafatesany eo ambony hazo fijaliana jesosy nanao ny marina zay mihitsy ny ambaran'ny romana toko 5 ao ray noho ny fahamarina ny anankiray tsy noho ny amin'ny fahamarinana nataony izy rehetrarehetra fa noho ny amin'ny fahamarinana nataony ny anankiray 2 personnes ihany zany ny acteur ao anatin'ny tantara ny fiainan'olombelona i adama jesosy ray napiditra fahotana ny ray napiditra fahavelomana ny ray napiditra fahafatesana ny ray napiditra fiainana zay fotsiny ihany ny ambiny rehetrarehetra manaradreny rano fotsiny na ianao tsy hoe namo zany tonga de manaradreny rano automatika amin'ny fahafatesana ny olombelona condamné misy olona manontany zany hoe mety very ve mifamonjena ozy le rahalahy anankiray zay laza hoe tsika nge fa very hatram'izay vera statut atsika voateraka ianao de very zay voateraka voanateraka adama ianao de very fa tany fahaverezana ianao sotominy jesosy niakatra de ny vonjeny de ny meny famonjeny rehefa eo am'izay le tantara finoana ny baziny rehetrarehetra zay ny namakitsika ny jaona voalohany toko 5 teo 14 finoana ny baziny zavatra rehetra raha vo tsy mihinotsika de tsy tafavoaka raha vo tsy mihinotsika de tsy miaina raha vo tsy mihinotsika de sahirana ao anatin'ny tontolo fanimpona an'Andriamanitra fa finoana ny baziny zavatra rehetra rehefa vitany jesosy ny zavatra rehetrarehetra zay ny teneniny teo amin'ny hazo fijaliana vita ny zavatra rehetra tout est accompli vita fanamarinana noho ny amin'ny nataoko voamarina ny olona rehetra any bokin'ny Hebreo izy milaza fa natra ray monja nateriny atateraka ny olona rehetra izay hoamarinina misy olona hoamarinina de natao parfait ireo olona ireo eo anatrehan'Andriamanitra mba tsy isy fanamelohana intsony ao am'izay ao amin'ny Kristy Jesosy Romanina toko 8 satria maninona Jesosy nandony fahamarinana tokony ho ataony raha tsorina ny tantara Jesosy nividy ny billet d'avion anao ho any an-danitra eto ambony tany ianao mety tsisy olona hividy billet d'avion anao na ny ray ary na billet le train avy eo Moramanga makany Ambatondrazaka ary mety tsisy hividy ianao nefa 75 000 fotsiny fa ny any an-danitra Jesosy nividy ny billet anao ary zay tsy mino an'izay rehetrarehetra tsisy billet tsisy zavatra tian'ny olombelona de zao aloha ihany zany hividy ny billet ka ezaka anao zay tokony ataoko rehetra
dioviko foko avelako ny eloko ny anina tsisy vitan'le izy rehefa aveo manamelo teny izy tsy vitany tsinona le izy miferana amin'i Kristy miditra kely ao amin'ny lalindalina isika dia Jesosy Kristy no ivo zay zava-bitany teo amin'ny hazo fijaliana ary zava-bitany teo amin'ny hazo fijaliana tsy tapitra amin'ny hoe izy voombo fa izaho miara voombo aminy amin'ny hazo fijaliana za miara maty aminy amin'ny hazo fijaliana rehefa miara maty aminy aho eo amin'ny hazo fijaliana dia ozy izy soratra masina milaza Romana 9:9 eo ampovoambony kely teo izy nilaza an'ilay izy tsy haiko nandiny 4 fatatsika ozy izy fa ny tenantsika dia niara-nomboana tamin'ny hazo fijaliana mba hanomboana ny tenan'ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony ny alalàna raha lasiana-bavy fa ny olona anankiray dia ao amin'ny Kristy marina dia tsy mpanompon'ny ota intsony izy amen tsy mpanompon'ny ota intsony izy raha misy olona misokatra ny opportunité misokatra ny lalana fahana manota dia lasa izy manota arak'izay nian'ny fony sy sitrapony dia mila mametra-panontaniana izy so dia mbola mpanompon'ny ota zany atao hoe mpanompo dia feheziny misy olona misy mifehy izy eo ambony eo da nohatra zao ny olona rehefa mpanompo ny sigara izy tsy te hifoka sigara tsony fa misy mifehy izy ao anatiny ao misy mikontrôle izy ao anatiny ao dia tsy afaka manao ninina izy na dia tsy te hanao an'le izy ary izy dia misy zavatra manindry izy dia latsaka izy ao anatin'iny filana iny latsaka izy ao anatin'iny zavatra iny fa ny asan'i Jesosy Kristy dia nanombo ny tena niotatsika mba tsy hanompotsika ny fahotana intsony mba tsy hampatonga atsika ho voafehiny zany intsony mba tsy hampatonga atsika anana zany faniriana sy filana izany intsony Galatiana 5:5 zay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny filana ny faniriany ary nofony teo ambony hazo fijaliana inona ny antony mba hanompotsika an'Andriamanitra velona rehefa any Kristy ny olona anankiray dia maty ny momba azy rehetrarehetra maty ny momba azy ary ny finoanan'izay fahafatesantsika izay no lalana amin'ny fandresentsika amen ny fahafatesantsika no lalana amin'ny fandresentsika ianao mbola velonainy fa ianao efa maty ihany koa ary inona ny zavatra izay sain'Andriamanitra ataonao tsy miady amin'ny fahotana fa mino ny fahafatesanao miaraka amin'ny Kristy Jesosy azonao ve zany zavatra zany raha miady amin'ny fahotana ianao dia mifantoka amin'io foana ianao ozy Jesosy nyresaka ndray mandeha efa tsika tsikelikely mihitsy le izy mandra-pahazonao azy amena ozy Jesosy nyresaka ndray mandeha tahaka ny nanandratany Mosesy ny mena rana tany anefitra ozy izy no anandratana ny zanak'olona ka zay mijery azy dia ho velona dia mandeha tao anefitra rehefa nomenomenina ny zanak'Israely tao amin'ny désert noho ny amin'ny tsy fisiana rano angambany izay raha tsy diso rehefa memena ry zareo dia tezitra Andriamanitra dia nandefa ny atao hoe mena rana hafa serpent du désert vao manaikitra tonga dia zay voakaikitra dia maty tratram-pozana zay voakaikitra dia maty marobe ny maty dia nitaraina tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely eo ifony amin'ny Jehovah izay efa nanota teo anatrehan'i Jehovah ozy Jehovah nyresaka mandehana ianao manefe mena rana varahana manefe mena rana varahana dia lasa nitefena le mena rana varahana dia zao ny ataovy atsangana eo ambony hazo dia zay mijery an'io mena rana io rehetrarehetra dia ho velona avokoa miveryntsika amin'le tantara tsy hoe zay miala amin'ny ratsy fanaony dia ho velona tsy hoe zay tsy mandainga atsony dia ho velona tsy hoe zay milokaloka fa tsy anao an'izao tsy anao an'izao tsy anao an'izao tsy anao an'izao za tsy mandiso anao raha fihetseponao ny anaovanao an'izany mba taitra ny any anatinao dia Jesosy za tsy te anao an'izao tsony Jesosy za manomboka androany tena te anao za tena te anao an'izao za te anao an'izao za te anao an'izao za tsy te anao an'izao tsony fa raha zay no eritreretanao fa lalana monjenanao dia diso lalana ianao raha iny lokalokanao iny fa impiritsy ny lokaloka moa tsy fidiry raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady tokony mba naenregistreny daholo reny filokalokana reny
tokony taloha tokony mba raisina tsoratra daholo hoe anio asiana mihitsy hoe izao ranona dia milokaloka fa manomboka androany aza tsy andainga tsony tsy angalatra tsony tsy teniteny foana tsony manomboka androany tazomiko ty vavako ty manomboka androany sa zay manao sinetsy ambany zay hoe raha fetsepola izy hoe tena mba leo sorikoriko mpahotany ianao dia mba miteny ianao avavana za Jesosy tena tsy anao zany tsony leo Jesosy fa raha zay ny eritreretanao fa lalam-pamonjenanao diso lalana ianao tsy zay ataonao fa zay nataonao anao ary lalatokana andresena an'izao tontolo zao andresena ny arerahan-tsaina andresena ny stress andresena ny alahelo andresena ny fanamelohan-tena andresena ny ratsy vita rehetrarehetra andresena ny fahalemena rehetra andresena zay tokony ho resena rehetrarehetra dia tsy misy lalatokana fa tsy raha ihany ny finoana no entintsika maharesy zao tontolo zao verina amin'ny tantaran'ilay mena ranavarahana teo rehefa nanota ny zanak'Israely Andriamanitra tsy nangataka taminy hoe nianina amiko ianareo zanak'Israely ireo fa manomboka androany dia tsy menomenina intsony ianareo fantatr'Andriamanitra fa incapable amin'izany zanak'Israely fa mivava azo asiana agrafy eo izy tsy tenitsony fa ny atao naty ato io tokodina foana ty maso ty mivandravandra foana na maso tsonoa io raha vadika mivandravandra io rehefa miodina ny anatin'ny saina any ny orona mivonto foana incontrôlable tsy mahaina inana inona ny zanak'olombelona zay mihitsy ny nanongotan'Andriamanitra ny fahafahana raha iandry an'ireto olombelona reto anao fahamarinana idiran'ireo any amin'ny fiainana mandrakizay tsisy chance anaray ary efa voasoratra Romana 5 tsy misy marina na dia iray aza nojerena ny olombelona tsy misy marina na dia iray aza ary rehefa tonga ihany koa ny lalàna dia ny lalàna dia tonga mba habe ny fahotana kanefa teo amin'izay niebiazan'ny ota dia nisandratra ho ambony kokoa ny fahasoavana navelan'Andriamanitra mihitsy ny olombelona manarivo taona ny ataovy ary fihetsiketsehanareo rehetra ataovy izay avovonjy anareo tsy possible dia men'Andriamanitra amin'izay ny moyen ary moyen tokana dia zao ny zanako ihany ny afaka mavita ny sitrapoko azonao ve zany ny zanako ihany ny afaka mavita ny sitrapoko ary izy moa le zanak'Andriamanitra ny Andriamanitra ihany ny ao anatiny Jehovah Andriamanitra ihany ny ao anatiny le miteny aminy hoe fanahy Jehovah tompo no ato amiko ary naniraka Toriteny somafaly izy fanafahana ho an'ny gada rehetrarehetra zay ny ao anatiny io ihany mavita ny sitrapon'Andriamanitra io ihany no ekena eo anatrehan'Andriamanitra ny fanatitrio irery ihany no ekena zay fanatitra rehetrarehetra dia soforma daholo fotsiny tondra ny azy daholo ny zanak'Israely ty nenay ty ondry ty osy ty kobatsara toto ity ohatrao fa tsisy izy ireny soforma reny mba hitazomana ny olona fotsiny tsy ao anatin'ny fahotana be loatra afahana amin'ny limité dégâts fotsiny ny asan'ny reny rehetra reny fa fanatitra tokana ihany ny accepter ary fanatitra tokana ihany ny ankasitrana ihany Jesosy ary ny lalana tokana afahana mandresy miaraka amin'Andriamanitra dia ny finoana izay vitan' Jesosy nasaina nijery amin'izay zanak'Israely alay menarana varana tsy nasaina nanao zavatra hafa izy ho jerenao tsara mihitsy ny tantara ao anatin'ny baiboly tsy nasaina nanao zavatra hafa tonga teo anatrehan' Jesosy ilay mpanan-karena nanontany izy inona no ataoko mba ho vonjena ao tany sain' Jesosy ny zavatra zay efa vitany aloha ary ny teneny dia zavatra zay tsy ho vitany mandrakizay dia any farany izy manambara amin'izay tsy hain'olombelona zany fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra finoanan'izay vitany Kristy sika tsy ampianarin'Andriamanitra hiady amin'ny fahotana tsy ampianarin'Andriamanitra an'izantsika fa tsika ampianarina hijery an'ilay nasandratra tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra nanandratana ny zanak'olona zay mijery azy voakasika ny any anatiny dia mino tonga dia sitrana tsy nijery an'ilay menarana izay source izay loha rano FAHAFATESANA zay nijery an'iny vao maika kivy efa tonga ny toromarika ity no zava-dehibe tsy zay niezaka nitady fanasitranana ho an'ny tenany tsy zay niezaka nitady fanafahana ho an'ny tenany tsy zay mibebaka sy ny lokaloka
koza hoe tsika olombelona mitady foana news formule io hoe ahoana no ataoko, inona ny karazam-bavaka ho ataoko. Tsy misy karazam-bavaka mahavonjy anao zany na ny ray ary. Na anao fanekempinoana kristianina ianao na anaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao tous les jours, tsy lalam-pamonjeny zany azonao atao zany, tsara zany, mahafinaritra zany, mampihetsika ny any am-po zany. Fa raha hiteny ianao fa zay ny havonjy anao, tsy mahavonjy anao zany. Ny famonjena tokana zay mijery azy dia hovonjy, na sandratra izy zay mijery azy dia hovonjy. Zay rery amin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Dia mitohitsika ao anatin'ilay izy ny fivavahana kristianina raha lasina bavy. Dia tsy resaka aza manao antisy, aza manao andro, fa za afa voaomby teo amin'ny azo fijaliana miaraka amin'ny Kristy. Rehefa manota, dia inona ny zavatra takian'Andriamanitra amiko? Jery an'ilay menarana varahana. Mino ny zava-bitan'ny Kristy, za efa voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Raha manota, dia inona ny zavatra izay tenenin'ny soratra masina amiko? Miaiky ny fahotako fotsiny aho, dia matoky sy marina izy, dia mamela fahotako, dia manafaka ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Satria manino? Efa paye teo ambony azo fijaliana iny fahotako iny. Azonao le izy? Ka tsy mila zaho intsony no mipaye, fa inona sisany ataoko? Mino an'ilay zava-bita fotsiny ihany. Ary rehefa mino aho dia miadana ny foko. Rehefa miadana ny foko dia afaka mandeha amin'ny fahamarinana, afaka mandeha amin'ny fahitsiana, afaka mandeha araka sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy misy azo atao azona sitraka avy amin'Andriamanitra. On ne peut plaire à Dieu. Tsy misy azo atao azona sitraka. Tsy ankasitrahana ianao raha vao tsy mino ianao. Fa feno avinavina fotsiny eny atao fo dia fieritreretana fa za mahavita, za mahatanteraka. Ny lalana fiarahana amin'ny Kristy Jesosy fahafatesako ary ny finoko ny fahafatesako amin'ny azo fijaliana. Ozy izy Paul miresaka amin'ny boky Romaina 12 mitantara amin'izay ary. Nasesiny mihitsy le izy tena mahafinaritra be mihitsy ny resi ny asa soratry Paul tena rehefa manomboka revelena ny anaty sainao sy fona ho any tena milazanao hafa mihitsy, hafa. So zao ianao fa manomboka misy zavatra homen'ny tompo anao dia manasanao mihitsy mamaky ny epistily. Amen. Mbandraha mivakina ny epistily Romaina 12:7-7. Mbola azonao tohizana amin'ny fasivy ahitanao ny tombontsoanao par rapport amin'ny jiosy izay nitady fahamarinana nefa tsy nahita mandraky tiany androany. Nomena azy ny fanambarana inona ary ny tombontsoan'ny jiosy ozy izy par rapport amin'ny jentilisy. Misy betsaka ihany. Misy betsaka ihany ozy izy. Voalohany indrindra izy olom-boafidy tamin'ny firazanana. Faharoa manarakaraka an'izay izy nasaina nomena ny hoadidi ny filazany tsara. Fa rehefa avy eo tsisy nino izy rehetrarehetra. Zany inge problema ny jiosy inge tsotra be tsy finoana. Ny fanamarinana ny jentilisa tsotra be ny finoana. Tsotra be ohatran'izany ny fiarahana amin'ny Kristy, ny ray tsy finoana, ny ray finoana. Rehefa ny ray androany no very zao tontolo zao, noho ny tsy finoana. Ary voavontsika noho ny finoana. Amen. Voavela ny helotsika noho ny finoana. Tsy voavela ny heloko ny hafa noho ny tsy finoana. Tsotra. Zay fotsiny le izy. Miatrika ny Kristy, ny confession. Satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao. Mino amin'ny fonao. Fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty. Ny finoko amin'ny foko fa za efa maty. Dia finoko fa efa levona ny fahotako. Ary tsy afa manao ninina amiko intsony ny fahotako. Ary finoko amin'ny foko fa za efa niarana tsangana amin'ny Kristy. Dia olom-baovao za zay miresaka aminao io. Fa amin'ny fotoana anankiray tena mamanga fonao zany. Fandresen-dahatra zany. Tena miasa ao anatinao zany finoana zany. Tena milazanao afaka no hitanao. Eo ny eo zany miracle zany. Hoe tato aho loatra zao. Ato aho loatra zao. Noho ny amin'ny asan'i Kristy. Noho ny amin'ny finoana izay napetrany tao anaty foko. Hiaty zavatra maro ihany koa tsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Hiatrika zavatra maro isika. Miatrika aretina amin'ny fampivavakantsika teo sy ny sisa rehetrarehetra. Miatrika olana, miatrika fahasahiranana, miatrika zavatra be dia be. Fa ozy izy Paul miresaka amin'izay ao amin'ny Romaina 12 rehefa manomboka amin'ny tanisy izy an'ilay zavatra tsy vitany. Romaina 5 izy mitantara zavatra vitany Jesosy. Romaina 1 izy mitantara ny fahafatesana amin'ny fahotana sy ny fitsanganana ho zanak'Andriamanitra. Romaina 7 izy mitantara zavatra tsy vitany rehetrarehetra. Ary Romaina 4 manomboka mitantara ny fifaliany amin'izay izy araiky etriny tsy misy intsony fa nameloana.
hoan'izay amin'ny Kristy Jesosy. Na dia maty ihany ary ny tena noho ny ota, dia fiainana mandrakizay kosa ho an'ny fanahy. Ny salaire izay payentsika sisa noho ny amin'ny fahotana dia ny fahafatesan'ny vatana. Iny tsy maintsy payena iny aloha. Satria manino ty vatany ity misy fahotana, tsy afa-miala, tsy afa-miala fa misy foana ato. Dia tsy maintsy raisy ny fahotana, tsy maintsy tratra ny fahalaivonana, tsy maintsy tratra ny fahalovana ity vatany ity. Fa ny fanahy kosa ozy izy voafonjy noho ny amin'ny Kristy. Dia rehefa zay ozy izy dia tsy misy fanameloana intsony amin'ny Kristy. Fa ilay olona tao anatin'ny lalàn'ny fahafatesana sy ny lalàn'ny nota fahiny dia tafafindra ho ao ambanin'ny lalàn'ny fanahy. Ary rehefa tafafindra ao izy, Romanina 8:28 izy amin'izay ary no saraka antsika fitiavan'i Kristy Jesosy. Amin'izany ozy izy zavatra rehetra aloha miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso rahateo araka ny teny fikasany. Dia izy amin'izay ny asaraka antsika fitiavan'i Kristy Jesosy. Fahoriana va? Sa loza, sa sabatra, sa fitanjahana, sa tsy fisikana, sa inona tsy fantatro rehetrarehetra. Jerenao amin'izay mandalo le passage rehetrarehetra. Fa ny fomba hiatrehana an'ilay izy amin'izay, finoana amin'izay. Rehefa mino ny olona anankiray, rehefa mino ny olona anankiray, dia mandresy ny fahoriana izy. Ianao zany jereo tsara le moyen omen'Andriamanitra antsika. Misy zavatra tsy ho esorina eo amintsika izany. Misy zavatra tena hoe manao mirakla Andriamanitra, mivaty olona n'ity. Misy zavatra tena hoe manao mirakla Andriamanitra, sitra n'ity aretiny ity. Afaka ity zavatra ity, tanteraka ity zavatra ity. Mety misy zany ary tena misy zany zavatra zany. Fa misy fotoana Andriamanitra tsy manao an'izay. Fa eo anatrehan'ilay izy tsy manao an'izay amin'izay miatrika fahoriana ny zanak'Andriamanitra. Fa mpandresy izy eo anatrehan'ny fahoriana. Amen. Mavesatra ny fo, dia le fahavesarany fo, dia ny lakile tokana omen'Andriamanitra atsika. Tsy misy lalana andresena afa-tsy ny finoana irery ihany. Fa iza mozy izy, amin'ilay Jaona 1:5 zany, iza no maharesy zao tontolo zao. Inona le zao tontolo zao? Fahoriana va? Sa fantrana? Sa loza? Sa sabatra? Sa fanenjehana? Sa ady mafy? Sa rerahan-tsaina? Sa inona zay rehetrarehetra menjady eo? Rehefa jerena nge tantaran'io Paoly io, tena raha misy olombelona tena tokony tratrany depression dia io e. Mafy engeny manjoan'io e. Hatramin'ny olona ny loranao ny ainao. Jerenao tsara le fahafatesana, tsisy baiko mihitsy atoloro ho an'ireo olona ireo ny ainao ry Paoly. Tsisy baiko an'izany. Tsisy teny an'izany mihitsy ny hoe ianao ry Paoly dia tokony hamono ny tenanao mihitsy ny tena hampijala ny tenanao, mitety an'ity vazamototra rehetra ity mitoro filazantsara. Ianao dia tsy tokony hanataranaka. Zany engeny zavatra mampalahelo ny olombelona indrindra. Maty tsisy taranaka e. Tsisy mpandovana arandray e. Ny tena lehilahy rahateo. Tsisy fomba filazana mantsy hoe mpandovany anarandreny. Fa eto tena le lehilahy mihitsy. Ozy izy Paoly izy ataoko tombotsongy na ataoko taimboraka noho ny alebiazan'ny fahatsarany Kristy. Fa tsy mahita an'izany ny masom-panahin'ny olona raha tsy tonga amin'ny fahafatesana izy. Kristy irery ihany mampazava ny mason'ny olona dia hita an'izay zavatra izay. Le olona afaka manana benefisy, za afaka maka an'izay tokony ho ilaiko rehetra aminareo. Fa raha za mitondra zava-panaho anareo, nareo ve tsy mba tokony hanome zavatra ranofo? Tokony ozy izy Paoly, fa zao za tsy profita anareo. Fa mbola omeko indray ary ny teny, ny zanaka ny ray aman-dreny ny miaro an'ny zanaka, fa tsy ny zanaka ny natao hiaro an'ny ray aman-dreny. Afa izy zany toe-po zany, asan'ny Kristy tao anaty. Mino an'le fahafatesana ao amin'ny Kristy sy ilay fahavelomana ao amin'ny Kristy. Fa anganao mahita an'izany amin'ny testamenta taloha, ny amin'ny testamenta taloha dia milaza izy tsy tokony aza mamey ny vavan'ny omby mively vary. Mba azotsika rehetra hoe inona zany tantara zany. Ny omby dia natao mihodinkodina eo amin'ny fitotom-bary anankiray, ohatra misy moulin zay zany dia atsofoka ao vary dia le omby afatotra eo dia mihodinkodina ohatran'izao izy. Dia rehefa mihodinkodina ohatran'izao izy dia tsy azo hidina ny vavany. Fa mazominana izy izay tiany hohanina, satria izy miasa dia mazominana izy izay tiany hohanina manodidina ao anatin'ny didy amandalana ny zanak'Israely zany.
dia zay ny ohatra ihany koa nomeny Paoly aza mameny vava ny omby mively vary ny omby va ny ahian'Andriamanitra sa zay sa ho anay mihitsy zany teny zany ozy Paoly ho anay mihitsy zany teny zany ho anay zay manompo anareo araky mifanahy manana zo izahay akatombontsoa aminareo ao amin'ny nofo fa zay nataonay ho tombontsoa tsisy nalainay daholo mba tsy havakitratrany izy ozy ako miresaka aminay raha misy manana fiainana sarotra diany apôstôly Paoly ianao mety manana ady fa ny adinao ray adinao roa adinao telo mety manana manahira-tsaina ianao be dia be manahira-tsaina ozy ianao zao fambabakio ny epistily ahitanao ny fahasairana-tsaina tena izy marina fa gaga ianao hoe tena ohatrany tsy izy ihany ny anaty par rapport amin'ny Paoly te hitanao ny atakiny zao tontolo zao sy ny fanahy zao tontolo zao l'esprit du monde izay devolony ao anatiny dia manafika ny anatin'ny fisainan'olombelona nisy fotoana ny andinga mihitsy hoe fa manina ny olona ray ny mamono tena inona ny antony reny karazan'olo reny mantsy tena masarika manokana saiko hoe inona mahatonga ny reny olona reny mantsy tsy azo ny fiarahamonina fa tonga dia tondrotondron'ny fiarahamonina fotsiny aratsiratsiana sisa fa za malahelo an'ireny olona ireny fa matoa izy tratran'izay position anankiray hoe mamono tena izay efa ao anatina fahadisom-pana tena nalalina izy efa misy zavatra lalina be mihitsy menjady aminy sy mahazo azy efa resy izy satria maninona tsisy an'ilay finoana izay aresena an'izao tontolo izao ao anatiny ny fiarahana amin'ny Kristy za miara-maty aminy za mino fiarahako maty aminy rehefa zay ny tanteraka mpandresy aho miadiady sarotra ianao tentsika fampitondram-bavaka mafinaritra kely ilay mba samy sentisento kely amin'ny anazy ao saotra rahalahy saotra ny tompo manana anareo fa na dia sarotra ary manjo fa za androany anambara aminao fa isika manana fedina izay ety maharesy zao tontolo zao tsisy ninina zavatra hito amin'izao tontolo zao ka afaka haresy ny zanak'Andriamanitra fa ny zavatra izay tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra dia ny mino izay natao ho azy matoanao Jesosy mba tonga ny tenanao feno tsy feno sitrapon'Andriamanitra io ao anatin'ny nofonao feno sitrapon'Andriamanitra no mahatonga deception kely nofotsika daholo ny problemany io avy amin'ny nofo daholo natao hoe nofo dia lay ao anatinao mihitsy lay atao hoe amma izay voataizan'izao tontolo zao amin'ny fomba fisainan'izao tontolo zao ka ny fomba fisainan'izao tontolo zao dia manana zavatra be dia be izay ampianarina antsika ny atao hoe sambatra dia manana an'izao sy manana an'izao natao hoe sambatra dia mahazo vady adanana mahazo vady mikarakara manana trano ohatran'izao dia mipetraka amin'ny ohatran'izao dia manana an'ity dia manana an'ity fa rehefa ao amin'ny Jesosy dia Jesosy manome fahalalana mihitsy ny fa mifahasambarana tsy ao amin'io amma io tsy ao amin'io nofo eo fa mifahasambarana mila miomby io aloha mila maty io aloha rehefa maty io dia tsy manota tsy te hanota intsony ny olona tsy te hanota intsony izy tsy ao anatin'ny faniriana tsy ao anatin'ny filana dia araka an'izany ary rehefa maty ihany koa io dia maty miaraka amin'io ihany koa le pensée négatif rehetrarehetra fampianarana amin'izao tontolo izao dia pensée positive eritreretra zavatra tsara mandini ohatran'izao zay daholo ny ampianarina ny olombelona fihinana nataon'ny olombelona mieritreritra zavatra tsara izy 5 sekondra dia mivadika ny sainy rehefa avy eo dia mieritreritra zava-dratsiny raha izy rehefa avy eo mena ny solatra masina na tia solatra masina tera ngia vadika ny olona pensée positive misy manjo dia alaina verset biblika tia voasoratra tia ndray voasoratra pensée positive ihany igny anara zany fa milalany hafa fotsiny nisy fotoana nanao fandiniana nanao recherche kely mikasika an'io resaka positivisme io zavatra efa tany amin'ny taona 1917 sa 1927 io fa zao fotsiny le izy zay vao véhiculé fa pasteur ny tompona andraikitra tamin'io tantara io zany namoaka n'ireny zavatra reny dia normal labe raha mifandraindraika amin'ny baiboly eo ihany izy mitovitovy amin'izay voambarany ny fiarahana amin'ny Kristy tsy pensée positive fiarahako faty aminy dia tsy satso ny velona efa maty le zako reraka za mijoro eto anatrehanao io tsy reraka aho io za mijoro eto anatrehanao io olona faly aho io satria maninona efa maty le olona malahelo atao anatiko
za koa gny manana tantara mampalahelo taloha e sao de verinao ny ianao rery any manana tantara mampalahelo tsy hainao pastera ny aina an'izay ny ainako ngako ianao ny aina zay ny ainako tsy tsapanao ny manjoary ny manjoanga mba efa nieritreretinao zavatra mitranga ny fiainako ngamba efa eritreretinao fa zao lazaiko anao ny anany ara-voaombo amin'ny Kristy eo ambonin'ny hazo fijaliana dia za velona ity ny fiainan'i Kristy ny velona atao natao foko sy fanahiko ato mba misy manjoa ihany koa fa le manjoa miara-voaombo amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana efa maty reny zavatra ireny tsy reny mihitsy ny asany anatin'ny atodohako any tsy reny mihitsy ny asany anatin'ny saiko any za tsy mijery mena rana izay nanaikitra amena fa za mijery an'ilay mena rana varana izay nasandratra amonjy aho nasandratra hanafaka nasandratra hanasoa nasandratra pitra eny amin'ny fiainana mandrakizay dia zany ny faliko tahaka izao misy irana izay taloha mametraka fanontaniana zay izy hoe manotany angamba ianao no nanoany mampifalifaly anao ohatr'izay le izy zao ny amaliko zay izy raha tianao fantatra olomeloka nefa nafany Jesosy zany ny zavatra velona ny natao fo le olomeloka efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana le olona mora reraka efa nomboana amin'ny hazo fijaliana le olona kivilava efa nomboana amin'ny hazo fijaliana le mpandinika ny tsy fahamarinana le mpandinika ny zava-manjo azy efa voaomby amin'ny hazo fijaliana zany ary efa mino an'izany ianao dia zao ny ambaran'ilay Romana toko vavalo amin'izany rehetrarehetra zany tsy misy mahasaraka antsika fitiavan'Andriamanitra zay amin'ny Kristy Jesosy ary amin'izany rehetra zany dia manoatra no mpandresy isika amena amin'ny alala lay ty atsika tsy amin'ny alala atsika tsy amin'ny alala zay ataotsika tsy amin'ny alalan'izay ho ataotsika rapitso tsy amin'ny alalan'izay ilokaloka atsika fa amin'ny alalan'izay vitan'lay efa ty atsika ka nanolotra ny ainy ho faty amonjy atsika amena rehefa tsy mino an'izany ianao dia mijanona ihany ao anatin'ny arerahan-tsainanao ao rehefa reraka lalina ve tsy ho tonga saina ihany zay io tantara io na ianao mino dia mivoaka mpandresy na ianao tsy mino dia miletika ao amin'izay misy anao ihany lozanao mandinika ny zavatra tsy vitanao rehetra le izy nge tena zavatra tena mampime mihitsy ny zavatra tsy hananantsika kontrola na dia kely ary le izy tsy azo angatahana amin'Andriamanitra Andriamanitra mba avereno amin'ny 2002 ho azaho amariny avereno any anamboarako an'le tantara fa io no mampatonga ako milofika ohatran'izao mahatonga reraka mahatonga kivy mahatonga tsy mavita ninina mahatonga ako tena tsy tafatoetra mihitsy tsy tafaorina le 2002 mihitsy ny olana Andriamanitra tsy hanamboatra ny 2002 anao mandrakizay zay nitranga 2002 dia mijanona any amin'ny 2002 fa ianao mino ny 2023 mino ianao ny fahafatesan'izany tantaranao zany dia ny fiaingan'ny tantaranao vaovao indray fa raha vao mijanona amin'ny fijerena mena rany ianao tsisy raravaniny ao na zany tantaran'izany ary hoe jery mena rany zavatra mampatahotra n'izy mamparikoditra dia iny ihany ny jereny eo ohatran'le olona sady mihina voamadilo marikivy ihany toizana hohanina ihany le izy efa marikivy ihany mbola mihina pilo sisiro misy indray olona le misotro toka sady sotroina zany veranga sotroinareo zavatra mai apilo ohatr'izany ingeny olona rehefa voafatotra ejerenao zany le izy ohatran'ny mampimefa ohatr'izany mihitsy ny fahotan'olona sy zavatra zay manimba ny sain'olona efa reraka izy fa mbola piny any ny arerahany tsy manana fahefana izy ny amin'ny tenany tsy manana hery izy ialany ao ary eo Andriamanitra manome solution amin'izay mino ianao ny zanak'Andriamanitra zay hamakivaky ny fiainana ka handresy ao anatin'ny fiainana ary tsy vita amin'ny mandresy fa manoatra no mipandresy Jesosy ny mpandresy fa tsika manoatra no mipandresy enjana angezany satria manoatra no mipandresy le tsy niady nefa nandresy azonao ve zany zavatra zany zany natao hoe manoatra no mipandresy misy mpandresy le niady reny natao hoe mandresy reny niady izy niakatra ringy izy raikitra amin'ny box tena tsy mialatra amin'ny farany votovoto daholo ny tare rehetrarehetra efa mikotriny any tongotra fa tsisy miala eo reraka ny adversera farany asiana totondry tsy mety miotsiny
kivy ihany ny moral ny farany eto na za ihany no fatin'ny arerahany eto aty ohatrany tsy miotsona mihitsy mandresy izy avy eo votovoto be mihitsy ny vatany rehetrarehetra fa fantatra ao le manoatra no mipandresy le vatiny ery ambany mirakoraka alefa dada zay fotsiny de manoatra no mipandresy azo ny kopy avy eo de izy no miseho amin'ny selfie azo ny vola avy eo izy voalohany mandeha ary amin'ny grande surface vitsy zay mahafinaritra azy reny atao hoe manoatra no mipandresy iny ary mbola leo ambany reny fa sasa miandry any trano rara iny mba nanatrika teo mbany encouragé fa sasa miandry any trano de rehefa tsy mandresy avy eo izy memenina no koa eo amin'ny devant ny écran efa hoe asio amin'ny takorbabinoa raha zany teo toko mahita io fa le manoatra no mpandresy le mijery de takizay ihany koa tsika jesosy nanao ny ady rehetra de ny anjaranao ny mino zay atrehanao fa hatreo ampinoana de jereo ilay efa maty ho anao de mino ny fahafatesanao aza mijanonao anatin'ny finoana ny fahavelomanao inona le fahavelomana miverina foantsika le amina ao anatinao io efa maty io rehefa miteny io aminanao io reraka ao atsy mavita tsony ao atsy anao tsony ao aty teneny izy ianao efa maty manginy ianao fa maty ianao io mihitsy ianao be memeny manginy zay ny le resaka le hoe miandry an Jehovah amin'ny fahanginany azonao teneninao ohatry zany mihitsy Davida miresaka amin'io amin'io mihitsy tena nyresahany mihitsy no ianao fanako fa maninona moa zany seno mitoloko ohatry zao ka miondrika mampimeny zany resaka zany fa ahoana ary zany resaka Davida zany fa izy ary nyresahany ao zany ohatry hoe olona roa samy hafa zany ao anatiny ao de ohatry miresaka izy hoe seha mitsangana de seha mijanona matory fa ohatry zay mihitsy le izy ny ao anatinao ndraindray tsy mino fa anjaranao ny mandray ny contrôle lay Jesosy velona ao anatinao omeo contrôle de ampiteneny miresaka mihitsy mibaiko an'io ianao manginy ianao miandry an Jehovah amin'ny fahanginany ianao efa maty ianao le nofo mpanohatra ty manginy ianao fa efa maty ianao tsy manam-pahefana amiko tsony ianao ry fahotana tsy manam-pahefana amiko tsony ianao lay lasa saina lava io tsy manam-pahefana amiko ianao za efa maty Kristy ny velona atao anatiko za mpandresy fenao efa resy zany fotsiny ny averinao de velona finoana ny anatinao de am'izany manoatra no mipandresy tsika amin'ny alalan'ilay tiatsika tsy amin'ny alalan'ny ezakintsika tsy amin'ny alalan'ny zay ataotsika any amintsika hoa tsisy ninina miinterese an'Andriamanitra zany ny ambaran'ny Romanina toko 9 zay mandeha araka ny nofo tsy afaky ny asitraka avy amin'Andriamanitra satria fisaina ny nofo de tsy avy amin'Andriamanitra ny nofo mety manao zavatra tsara ny atao hoe nofo aloha mila azonao tsara efa ny nofo ndraindray manao zavatra tsara nge misy olona nge gentille be fa araka ny nofo reny raha mbola olona zao tontolo zao ny olona anankiray na tsara fanahy tahaka ninona ary izy zay moa zany atao hoe gentille amin'ny teny malagasy fa tsisy idiran'ilay fanahy zanak'Andriamanitra fa na tsara fanahy tahaka ninona ary izy zay mandeha araka ny nofo tsy afaka anome fifaliana ao an'Andriamanitra zako anao mihitsy n'le Romanina 8 aloha hitako le izy fa avakio eo anelanelany 15 ka hatramin'ny 10 eo misy anazy tsy afaky ny anao sitrapon'Andriamanitra ne peut plaire à Dieu tsy afaky ny afinaritra n'Andriamanitra ianao mahita hoe tsara fanarahana fa fahatsara-panahy tsy mahafinaritra n'Andriamanitra ianao mahita hoe tena mafoy be izy zay foana fitsaran'olombelona ny olombelona samy olombelona mantsy tiana atao hoe olombelona tsara tiana atao hoe olombelona ratsy mety tena mafoy be izy généreuse izy ho fomba fiteny fa tsy afaky ny afaly an'Andriamanitra izy raha mbola ao anatin'ny nofo fa mifanomezana fifaliana an'Andriamanitra dia amin'ny finoana
Hebreu 1:15 fa tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra raha tsy ampy finoana. So zay rehetra manato azy dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamalisoa zay rehetra mazoto mitady azy dia mitahisa finoana amin'izay izy rehefa avy eo. Sasenao niaditsika dia tsy ho tapitra mandra-pahafatany masoandro. Zay ny tenenin'ny soratra masina niadan'i Jehovah amin'ny Amalekita dia tsy ho tapitra mandra-pahafatany masoandro. Misy foana fandao hatream-pinoana amin'izay. Amen. Aza ny olana foana ny angatahana hiala fa miresahan Jesosy andeha am-pinoana manomboka izao. Mino afa efa maty ilay atao anatiko, maty ilay olombelona atao anatiko, velona ilay zanak'Andriamanitra atao anatiko. Ozy izy Joba ny tantara ny ray mandeha ny ambokiny Joba 2:7 ngamany izay raha jidiso ako miresaka izy. Raha zaho ozy izy dia fantatro fa velona mpamonjy aho. I know my Redeemer lives. Fantatro fa velona mpamonjy aho. Zany indray ngamba tokony confession ivoaka ny vavantsika. Fantatro fa velona mpamonjy aho. Velona atao anatiko zany Jesosy zany. Fantatro zany. Zany mahatonga mahery. Ary za dia mpandresy satria velona atao anatiko ny Andriamanitra. Amen. Dia hitanao fa zay manjoanao dia afaka ilaza ianao manoatra anao mpandresitsika. Fa tsy mivongy ilay ohatr'izao efa manoatra no mipandresitsika. Fa veriny ilay zavatra ohatr'izao fa manoatra no mipandresitsika. Le fanareraka sy kivy ao anatsika efa maty zany, efa nombohan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Nahoana ny mbola hovelominao indray izy, nahoana no foazinao indray izy. Lay velona ny tokony ho jerenao fa tsy le maty. Amen. Dia efa izay nataonao dia mahery ianao. Dia izay ny fitaovana entinao maharesy zao tontolo izao. Amen. Tsangantsika kehitriny dia hivavaka. Samy miresaka amin'ny tompo arak'izay namanginy azy indray androany. Dia sokafo ny vavanao. Raha miatrika ady ianao, raha miatrika manahirana ianao, tsy reniny zava-dehibe. Mandehana am-pinoana amin'izay manomboka androany. Nao manana fahalemena ianao, manana fahazaran-dratsy ianao. Mino fotsiny fahafatesanao ambony hazo fijaliana. Minofo efa maty ny nofonao, efa nombohan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny nofontsika tsy isika ny nanombo, tsy isika ny nampiakatra, tsy isika ny nangataka, tsy mila angatahany zany, fa mila inona fotsiny zany. Avereny confession de foi anao eo ambavanao fa efa maty zany rehetra zany. Ary efa Kristy ny velona ao anatiny. Sotra Jesosy. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 sasany, ny talata amin'ny 12 sasany, ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotoboka.